Saya mbola tia ampitan ranomasina azadina tia aty atany lavitra miantso anao adina rena tia ampitan ranomasina grupy kely zay misy ao anatin'ny ankonan'ny Victoire Rasoamanarivo eto Roma tonga hiarahaba anao amin'izao nazahoanao fanendrena masina avy amin'ny Papa Ray Masina ho cardinal ny Eglizy malagasy zao. Reto moa zany zay tariako dia misy karazan'ny malagasy rehetra, misy tokantrano, misy tanora, mazava ho azy misy ankizy zay faly mahita anao androany ary hiaraka hisakafo, hiaraka hikorana amin'ity harivariva ty. Io groupe io moa zany dia ohatran'ny groupe rehetrarehetra misy ao anatin'ny fiangonana zay mandray anjara, mitondra ny anjara brikiny amin'izany fanontona ny fiangonana izany, indrindra ny Eglizy Katolika eto Roma. Manana anarana ny Masinday Augustin io groupe io, ny antony ny fidianana an'io anaran'io zany io olo-masina io no hiaro an'izany groupe zany mba ahafahana manompo araky ny tokony izy ny fiangonana dia tantarako ihany le izy. Misy itovizana amin'ny tantaran'ny Masinday Augustin ny tantaram-piainako, zany hoe zaho teraka sy vita bately hatramin'ny fahatelo, fa rehefa feno 17 taona dia nahazo an'izany sakramenta ny batemy zany. Ny ray aman-dreny nanampy, indrindra fa ny reniko zany zay nivavaka isan'andro mba nahafahako miroso amin'izany sakramenta amin'ny maha kristianina izany. Tahaka an'izay ny tantaran'ny Masimbavy Monika rehefa nivavaka ho an'io zanan'io izy mba ho tonga kristianina. Rehefa nisy fangatahana zany nataony ny mopera nitarika ny fiangonana Katolika eto Roma tany aloha hoe mba mitondra anjara briky ianao mopera mba hanampy an'ity fiangonana ity, izay no namoronako an'izany groupe zany. Eto zareo faly mahita anao, faly miaraka amin'ny faly aminao ka hiaraka hifaly isika amin'ny alalan'ny sakafo zay ho ataontsika rehefa avy eo. Sofa betsaka. Amizao fanehoam-pitiavana, amizao fandraisana fahatonaviko eto Roma noho ny antony izay rahantsika mahafantatra fa dia vao nitendreny Papa Ray Masina anisan'ny cardinal ny Madagasikara. Ka dia tena faly tokoa amizao fotoana izao, ary tsy vita amin'izay moa no tantainao teo ny antony nahatonga ny anarana Augustin, tonga ny anarana groupe zay manambara fa lalina ny antsin'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra amintsika rehetra. Ka dia vao mainka mampitotika amin'Andriamanitra, vao mainka ihany koa mampatoky fa mitatana antsika mandrakariva Andriamanitra, ka dia engany Andriamanitra zay tiantsika mitatana antsika manakary, mitatana ty groupe ty, ary ihany koa mivavaka ho ahy tantanan'ny dieko amizao nanendrenao cardinal. Ka dia misaotra anao, misaotra ny groupe, misaotra ny rehetra sakalavaky, misaotra fitiavana asehonareo.
cardinale di Svizzera Hasel, la gioia di tutta la comunità malgascia, ma soprattutto questo gruppo che è venuto a preparare insieme in questo luogo per stare insieme. Il nostro cardinale ha questo carisma particolare, anche se non lo parla lui, ma si vede con la sua semplicità un uomo accogliente. Questo rappresenta anche la Chiesa malgassa, quindi come responsabile del gruppo ho presentato a lui questo e scendiamo per alzare insieme. Grazie. Siapa nu dia fan Colombia tani? Voglio dire, che me la capi?